Drembava kosa makasika ny fizahantany anisan'ireo sehatra iray sy misehatra ny mafy nandritra ny krizy ny oloalovany firenena sehatra ny fizahantany mitondra ny fijeriny ireo mpandraraha eo amin'ny lafin'ny fizahantany avy any Anosy. Mbola tsy dia miverina tanteraka ny mpizahatany ety Nosy fa misy ihany ny fanantenana raha ny fanamarihana izay noentin'Andriamatoa Fabrice Portier filohan'ny office régional ny fizahantany ety Nosy sady tompony trano fandraisam-bahiny Royal Beach. Donc, concernant la reprise du tourisme à l'heure actuelle a du mal à venir. On sent ça veut reprendre, mais il y a encore, je pense, une incertitude concernant cette venue. J'espère que d'ici peu, on y verra plus clair. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fizahantany ety Nosy ihany koa ny nahatafiditra azy ao anatin'ny faritra Volomboasary na ny zone orange. La Royal Beach eto Nosy zany dia niorina tamin'ny 2008 fantatritsika tsara fa nanomboka teo amin'ny 2009 tsika dia efa nanana olana kely ara-toe-karena ara-politika teto amin'ny firenena niaina an'izay olana izay ny Royal Beach Hotel. Niarina kely izy taprès en 2009 dia nisy indray ny olana faharoa 2010 najanona indray une partie ny compagnie aérienne teto Nosy Corsair ohatra dia efa narary indray koa ny Royal Beach Hotel tamin'izay dia mbola mitohy hatrany ny zavatra tsy dia tena milamina zany amin'ny conjoncture économique atsika hitatsika moa reny ny zava-nitranga tamin'ny herintaona tamin'ny 2013 momba ny zone orange teto Nosy zay mbola naparary ihany koa ny tourisme teto Nosy fa na izany na tsy zany miezaka foana zany ny fitantanana atao amin'ny hotel Royal Beach mba hampandroso ny fireneny exploitation Royal Beach Hotel en particulier ary en général patriotisme ho an'i Madagasikara dia manome ny tolotra tsara indrindra hatrany mba hahafahana misintona ny mpanjifa avy any ivelany indrindra moa satria fantatra fa io no tena hoe client prioritaire. Ho an'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia zava-dehibe nazahoan'ny kompania fitaterana Air Madagascar ny ATR farany teo. Isokatra bebe kokoa ny lanitry Nosy ary tombo ny mpizahatany ho avy ety atoerana raha ny vinavina. Tsy natao any teratany vahiny ihany moa ny fizahantany ety Nosy fa natao any teratany malagasy ihany koa.